fahavononana ilatsaka président'ny fédération satria zahako dia matoko fa mitondra zavatra vaovao foana ny fiovana dia izay fiovana izay no mba antenaiko entina amin'izao filatsahako izao. Fiovana tsy hoe kory hoe fiovana goavana satria tsy nety veny teo sa ratsy veny teo fa hoe fiovana anatsara kokoa ny teo amina hevitra vaovao dia fomba fijery vaovao. Ny tena hitako hoe heriko angambany dia eo amin'ilay fifandraisana. Za dia olona tia mifandray amin'ny olona dia zay aloha ny tena zavatra voalohany ho ampiasaiko izany hoe ny fédération dia fédération club sy ny licencié. Izareo ny tompon'ny fédération dia hiasa ho an'ny zareo izay olona ao anaty fédération fa tsy hoe mpitantana ny sport automobile ka mametraka fomba fitondrana tsy azo resen-dahatra, tsy azo ifampiresahana fa ny anazy zany ny fomba fahitako anazy dia hoe zany manatona ry zareo no miteny hoe zao ny tiana atao dia miezaka manatanteraka an'izany etaetany izany mpikambana ao anatin'ny antom-pisian'ny fédération izany. Zahako moa dia ny mandat voalohany nidirako tao amin'ny fédération dia le mandat teo 2009-2013 zay ny mandat nidirako teo. Tamin'ny andro nidirako tao zany hoe tamin'ny fotoana ny fidianana anahy ho secrétaire général ny fédération dia mandeha par ohatrany quota le izy zany hoe une voix par 10 licenciés. Zay zany no fandehan'ny droit de vote secrète le izy dia manana nombre de voix ny club tsirairay dia izy libre mifidy an'izay tiany amin'izay olona milatsaka eo. Ny zavatra efa nitotosaiko nandritra ny mandat lasa teo iny dia ny projet zay mba nitenir à cœur anahy dia hoe ny anakaiky ny licencié. Ny zavatra fa vitako zany hoe mba nitotosaiko ary tena nitondra vokatra ka nahafapo dia le hoe nahafahako nitady fifandraisana tamin'ny tany ivelany hitondra soa ho an'ny mpikambana ao anatin'ile fédération dia ny club sy ny licencié zany dia nahazahoana vokatra toy ny hoe nahatotosana formation intelo metona izay no ny financen'ny FIA teto Madagasikara ho an'ny officiel. Zany ny zavatra totosana nandritran'izay efa taon'izay izay mbola irina hitohy sy androso kokoa hatrany amin'izao efa taona manaraka izao sy ampianarana ny ankizy ao aoriana ho tohizany rahatrizay.